Amarantsika ny tolon'ny baolina kitra dia ny Orange Kitra Fiangonana izay farahantsika isan-kerinandro. Tamin'ity faran'ny herinandro ty ary dia kianja telo indray no nandray fifaninanana dia nitetsy Bevalala ary ny kianjan'Alarobia sy ny teny Carion. Ho fitiny ny namana zakin'ora kotomanina amintsika ny voka-dalao tamin'ity faran'ny herinandro ity. Toy ny teo amin'ny andro voalohany natao tamin'ny herinandro lasa iny dia lalao 17 natao teny amin'ny kianjan'Alarobia sy Bevalala ary tany Carion no nentina nanohy ka nidirana tamin'ny andro faharoan'ilay fifaninanana baolina kitra karakarain'ny Ligin'Analamanga sy Orange Madagascar nampitondraina ny anarana Orange Kitra Fiangonana tamin'ity faran'ny herinandro ity. Mariana fa nosokafan'ny mpikarakara ho an'ny fiangonana rehetra tsy akanavaka eto andrenivohitra ity fifaninanana ity ka nahatonga ny mpifaninana ho tonga maherin'ny 70. Tsy maintsy nisy araka izany ny fifanitsanana mivantana natao taorin'ny antsapaka. Ny ekipa mivoaka ho mpandesy amin'ny dingana savaranando araka izany no mbola anohy ny fifaninanana. Raha ho an'ny lalao natao tetsy amin'ny kianjan'Alarobia androany alahady aloha dia resin'ny ekipan'ny ekara ilafy tamin'ny 7-0 ny ekipan'ny FJKM ifary. Nanarak'izay dia naresy tsy niady ny ekipan'ny ekara namotana satria tsy tonga niatrika ny lalao ny ekipan'ny FJKM malavolona. Avy hatrany moa dia itoika hiditra amin'ny andro fahatelo amin'ny faran'ny herinandro ho avy izao ity fifaninanana Orange Kitra Fiangonana ity.